Faly miarabanao amin'ity sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana novambra ity. Ny rampisaodin'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe fataro ilay devoly de roay. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Luka 7:10-11. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay nanana fanahy mahafarofy 17 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ao amin'ny Luka 7:10-17 na mpianatra tao amin'ny sinagogy Jesosy tamin'ny andro sabata ary nahita vehivavy iray nampahorian'ny fanahy mahafarofy nandritra ny 17 taona. Noho izany dia tsy afaka nijoro mihitsy izy ary nantsony izy, raha vehivavy afaka mirofinao ianao, dia nametra tanana taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nahintsy raha vehivavy ka nankalaza an'Andriamanitra. Mahavariana ny fomba nivavahan'i Jesosy an'ilay vehivavy. Hoy izy: koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity, izay efa nafatotry Satana 17 taona izao, moa tsy tokony ho vahana amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Hitanao izany ao amin'ny Luka 7:10-11. Nambaran'i Jesosy tompony tena antony fijaliany. Satana no namatitra azy nandritra ny 17 taona. Naseho an'i Jesosy ny fanahy tao ambadiky ny fahoriany. Izany no nahatonga ny dokotera tsy afaka nanampy azy satria tsy nahalala na inona momba ny demonia izy ireo. Fa Jesosy nanafaka azy tamin'izany fanandevozana izany. Toy izany koa, olona maro ankehitriny no mijaly noho ny tsy fahafantarana ny tena antony mahatonga ny olana mahazo azy. Hitanao anefa fa maro amin'ireo zavatsarotra hatrehan'ny olona sasany eo amin'ny fiainana no avy amin'ny demonia. Koa fantaro ilay devoly de roay. Tsy miraharaha izay hampahoriany ny demonia. Afaka mampahory ny ankizy izy, ny olon-dehibe. Izany no antony tsy maintsy androana ny devoly. Aza diso zatra loatra na amin'ny tsy mahalala ny asan'ny demonia. Mitoera ao amin'ny teny ary aoka ho faingana ampiatra ny fanapahanao ao amin'ny Kristy ianao. Ao amin'ny Marika 9:7 Jesosy dia niantso ny mpianany 12 lahy ka naniraka azy tsiroroa, nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Ao amin'ny Matteo 10:15 dia nanome toromarika ny mpianany izy. Hoy izy ao amin'ny Matteo: sitrano ny marary, diovy ny boka, atsangano ny maty, avoay ny demonia. Hoy izy ao amin'ny Marika 11:17. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino androaka demonia amin'ny anarako izy ireo. Efa nomena fahefana sy fahaizana mandroaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ampiaro izany fanapahana izany na dia izao ankehitriny izao aza, ary esory ny fitaomana sy ny fanodikodonan'ny Satana ao amin'ny vatanao, eo amin'ny fiainan'ny olon-tianao, eo amin'ny fianakavianao na ny tontolo iainanao. Manasanao ako misy fanekempinoany eto tononoko izao manaraka izao dia asaiko anao amerina an'izany amin'ny fonao rehetra. Manana fahefana anasitrana ny marary sy hitondra fahasalamana ary fifaliana eo amin'izay andalam-pahafatesanao. Tsy manana toerana eo amin'ny fiainako na ao amin'ny tokantranoko na ao amin'ny fianakaviako Satana. Manana fahefana androaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy ary ampiasa izany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Dia samy hitahin'Andriamanitra tompoko mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao.